tonga soa atao amin'ny saina pilikely ianao raiso ary zarazarao mba ho hain'ny malagasy namatiako sotrato. Trengo zala maresaky politiky ty tandrinesa fa ijijy izy za misahotaka ao andapa ao tato ato dia gaga ny tena ty satria dia hita mihitsy ny tsy fahaiza manao ny mpitondra atsika ankehitriny fa dia amseho lany ny adalana ataon'ireo ao andapa ao. Asa na tena tampoka ilay nazahoana ny fahefana fa dia gabraraka tanteraka ny amin'ny lafiny rehetra na ministera inona io na ministera inona. Nikaikaiky avokoa ireo olona manana asa rehetra atao amin'ireo ministera ireo rehefa ministera rehetra mihitsy eto Madagasikara. Ny resaka fitakiana tsolotra moa dia tsy ambara intsony risoriso fa dia toy ny efa tanda vadikoditsy ny raha malagasy mihitsy isak'izay manao zavatra. Ohatra iray, ny hopitaly dia noeritseretina hatrizay fa toerana hitadiavana ny fahasalamana sy mba havelona, kanefa dia ataon'ireo mpitsabo takalonaina na otazy ny ainao raha sendra marary ianao. Ka raha tsy maloha ilay vola ilainy angatahany aminao dia ho faty na ianao na ilay havanao marary amin'ny fotoana io. Mila risoriso foana na iza aleanao na inona zavatra karakarainao eto Madagasikara de tsy maintsy risoriso foana. Raha tsy zany tsy mahavita sy zavatra kasainao atao ianao. Eny araky ny nambarako fa na ny ainao ara dia lalaovin'ireo mpitsabo amin'ireny toeram-pitsaboany ireny raha tsy mandeha ny risoriso. Ity ministeran'ny fitsarana izay iandreketan'ny Ramatoa Nirsoty indray dia tena lo tanteraka ary tena mampiteny mona mihitsy ny risoriso ao. Kanefa dia tsy hitan'ny Ramatoa Minisitra izany fa variana loatra amin'ny olona milefa ny avelany any ny tenany ka tsy mahita ny loto eo an-tokotany mbaravarany akory. Akoatra ny raha mbo malaza izay tsy nahitana mangirana hatramin'izao, kanefa i Ramatoa Nirsoty izy mbola influenceuse tany Frantsa dia nanana teoria be maro ny antony sy ny olona tao ambadiky izy iny. Efa eritaona nefa izy zao no ministry ny fitsarana ity tsy mandroso ary toa mihembotra aza ity raha ity tsy ahitana mangirana akory fa dia resaka no be dia be. Dia io ny arahana ity koa ny raha tsara sotra voaingana teo. Tsisy nahita ny daroka sy ny vono na azo ireo mpiambina na sécurité an'ity orinasa ity tamin'ny vidéo niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy ny akamaroan'ny malagasy. Tena nanao ny daniny sy kibo mihitsy reto mpitandro filaminana nanafika teny amin'ity toerana ity ireny. De noho ny vitsy raha teo ireo mpiambina ka voatery nilefa sy nanaiky resy. Raha tsy aivina nefa dia noho ny fitakian'ireo mpiambina ny taratasy azahoan'izy ireo manao fisavana na perquisition no antony nisian'izao darika izao. Ara-dalàna nefa izany fitakiana izany araky ny procédure mifehy ny perquisition atao amin'ny olona na orinasa iray. Rehefa tsy manana sy tsy mampiseho izany reto mpitandro filaminana dia ireny ny vokany. Atao ahoana moa azy ny fandakana, azy ny hevy. Mandritra izany fotoana izany dia ilaozan'ny filoha fanasa vangy amin'ny resak'ireo olona amin'ny Facebook hoe Rajoelina no nanamboatra ny lalam-pirenena 17 any atsimo iny Ambovombe iny zany. De iny izy fa namaly tokoa hoe efa tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina io fa tsy Rajoelina izany no nanao azy. Fodrafitrasa ataontsika tany any jerevony RN13 Ambovombe tolany ao zay lalatany hatramin'izay tsisy nao
ambovombe fa vitatsika mandrapatonga ny reny Thérèse Toy itika tsy mahay mavandy satria zao ka hiray mihajany any asovandy ko reka asovandy fa itika tsy mahay mavandy reny Thérèse io Union européenne ti nanao azy zaho mbe chef de région tetoa tam 2017 ty niboaha ivola ao rajonary mampianina ty nanao sonia azy tany zahay anisany nanao sonia chef de région fa misy ndaty niavy tetoa nanao tsy tasasy zay tsy misy lira io chef de région tetoa raho nagnatsy fanasoniavagnan'io zao raho mipoly président zaho katy mitokagna azy seke nagnahary raiky mitokagny raha io dasolo magnara zay rn 10 toy asa tika miaraka amy banque mondiale toy 2028 io raho tahinanahary tokanany ka rn 10 ohatrany hoe ilay manamary tena resaka atao amin'ny Facebook nefa izy iny de io koa ingasy teny filohan'ny antenimieram-pirenena fa fanazavagny ihany koa amin'ny pastera RZL amin'ny Facebook ao ihany koa move zany no imazy tsara ho an'ireo mpitondrantsika ireo na izany na tsy zany tsy tokana fotsy-drafitrasa zay natrangany teo aloha no lahara-pahamehana sy nametsahana anao teo Andriamatoa Filoha na koa anao touriste amin'ny jet privé isan'andro vaky zao na koa izara vola isaky ny mitety faritra sady izay indray ilay vola tsy fata-piaviana hany ka miahiahy ny fiaviana izy reny ny vahoaka malagasy hitondra ny Madagasikara any amin'ny fifidianana izay Filoha hitondra azy no tena andrasan'ny malagasy amin'ny Filoha Mikael fa tsy aka fanapahan-kevitra politika etsy sy eroa toy ny fifandraisana amin'ny Rosianina ohatra anazahoana fitaovam-piadiana sy fiara amin'ny fony vy ay angidim-by izay entiny sy teny sy ny Filoha manao touriste fotsiny fa tsy mba farafaratsiny hoe nanendriana dahalo maro be ny zavatra hita sy tsapa fa tsy mandeha amin'izao fotoana zao amin'ny reto mpitondrantsika reto tsy hoe faliny manakina akory zahay fa amin'ny alalan'ny feon'ny malagasy izay miteny ambany de ambany tsy misy maheno no entinay miakatra etona ary tsy takona afenina ihany koa ankehitriny fa dia ny any atsimo foana no tolorana sy tokanana zava-bita ataony Filoha Mikael Tatoato izay manatsara iny faritra ny aviny iny izy ny faritra hafa kosa de miandry aloha de iny ingasy teny sy ny solombavam-bahoaka fa ampiakatra ny karamany ihany koa sy ny tambo-karamany zareo nefa dia mamoaka video ingam-panina fa miady amin'ny tsirariny ary tsy manaiky ny tolo-dalàna izay tsy mety amin'ny vahoaka asa mety amin'ny vahoaka ve ny fampiakarany zareo ny karamany lasa mety amin'ny vahoaka ve ny tambo-karamany zareo mitsindro ny vahoaka ve zareo amin'izany izy mahalala azy de toy izany koa ny ministera misy anefa ny ministera mila vola ary mila ampitomboana ny vola esany mba hanasoavany any vahoaka kanefa de nampandeferiny zareo solombavam-bahoaka izany ary na ena mihitsy ara ny budget-ny reo ministera mila izany etsakilany kosa nefa de io fa nampitomboana ny volan'ireo mpiambina ny colonel Mikael nampitomboana 7 miliara ariary be izao sady ilay nambarany tsy teny hoe ny Filoha mandrakizay kosa i colonel fa ny mpanohatra ankehitriny dia mpanohatra mandrakizay
De io fa tsy maintsy anompo ny kolonely sy ny fanavaozana indray ny mpianatra sy ny mpiasam-pandakana. Raha tsy zany de ho voasazy. Ingaby gasikara indray olo no namoaka izany, mikasika ny famondrena ny matso amin'ny 24 Jona ho avy zao atao eo Mahamasina. Hisy mihitsy ara olo cahier de présence ho an'ny mpiasam-pandakana amin'ny fotoana io, ka izay tsy tonga dia mety ahazo sazy vokatry ny tsy fanetsehana io matso io zay anasoasoana ny foloan'ny fanavaozana. De io koa fa tsy mahazo manao tsipopoka ny zaza madinika amin'ity fetim-pirenena ity. Namoaka didy mihitsy moa ry zareo tam'izany fa samborina izay mivarotra sy manapoka tsipopoka na aiza amin'ny fotoana io. Marina nety maro no tsy tia azy io ny tsipopoka izany, satria misy ny ankizy manaitra tapoka mihitsy satria atsipony akaikinao eo izy reny, saingy mijanona ho sangisangy sy ho kilalao ihany izy zany. Zay nazahoantsika ny fetim-pirenena zay de anisan'ireo alalana fa fety ny andro ary fetim-pirenena ny fahenona tsipopoka etsy eroa. Nefa de ity fitondrana ity no nandrara izany. Tsy isan'andro anefa no misy zany fetim-pirenena zany fa indray mandeha isan-taona ihany. Zay no mba hanararaotany ankizy ilalaovana azy io. Asa nefa manana fotoana isamborana ireo mpivarotra sy ankizy ireo eny anelakelan-trano ny mpitandro filaminana. Tsy aleo ve ny mpangalatra sy ny mpamono zaza ireo no ataonareo aza lambo. Raha izao ny fomba hitantananareo ny firenena ity, de mino ay marimarina ianareo fa tsy maintsy isy ny fanoeram-bahoaka ambarako fa loza manambana ho anareo izao fihetsika rehetra ataonareo izao. Ao avy tsy hoela ny loza miatsa. Izay mijijy avako aby asa ino koa iseho amaray. Ramanate. Derasa na eu passa na tua de voa mamota essa net. Vao mangiran-dratsy dia nisy andiana tanora niaraka tamin'ny lehilahy iray nitonona ho vady-tany tonga nandrava ny kianja basketball Barsa sy nivoky tany 67 hektara avaratra Atsinanana. Manazava ny zava-nisy teny an-toerana ny tanora izay tompona andraikitra amin'ity kianja ity. Zava-nisy teto andro any tamin'ny 5 ora sasany maraina dia efa iry zareo ny tonga alohanay fa mety efa tamin'ny 5 izy ny tonga teo fa lazainy fa hoe amin'ny 5 izy miasa. Dia tonga dia nandrava ny nataony dia nangataka taratasy zay dia ozy izy hoe le taratasy nantany zay hoe le taratasy tokony tonga aloha dia ozy izy rehefa eo nareo mena taratasy dia niteny zay hoe tokony rehefa eo koa nareo vao mandrava dia ozy izy hoe avy eo mihitsy le taratasy vao amena nareo. Dia tao aorianan'izay indray
Ny teray moa zany efa ela no naorina fa ny fandravana tena vetivety be dia tena mampalahelo anay le izy. Ny akoatran'izay le huissier tsy hainay hoe ndraiky finisier hoe manao kagolina fa huissier manao kagolina ny tonga aty aminay. Dia polisy vao maraina be dia efa miaraka amin'ny lacrymogène ny vahoaka ho aparitaka tsy misy akory nefa ny polisy to dia miaraka amin'ny lacrymogène ny tonga aty. Ny eo nefa tsisy korotana tsisy ininona. Nambaran'ireo solitenan'ny tanora fa nindiminy izao no nisy olona milaza ho tompony ity toerana ity ka nikasany amefiny kianja izay olona samy hafa avokoa izy ireo. Eo amin'le resaka varotra aloha zany ny tsapanay olona miovaova le mividy an'ity toerana ity. Ity zany zao raha fahafantaranay sy ny mpijonay ny tantara satria izay eto foana isaky ny misy ohatr' izao dia fandiminy amin'izao ty olona manangana n'ity zavatra ity. Nefa ny zavatra mbola eny amin'ny fitsarana fa tia raha ohatra hoe fahazahoanay an'ilay ary efa nilazainay hatramin'izay foana hoe raha midiny semady ty tany ity misy tanora eto aminay, tanora lehibe teto amin'ity, izay tanora afaka mavidy tsara an'ity raha hovidinanao naovana fotodrafitrasy ty zavatra ity fa hoe noho ny makianja filalovan'ny tanora azy sy espace vert azy dia najanona amin'izay le zavatra. Ny fokotany fa tsy nampafantarina azy ireo izao fandravahana izao na ny mpitandro laminana ao amin'ny système arrondissement tsy mahafatra ihany koa ity fandravahana ity. Raha ny tena izy ninona zavatra miseho amin'ny fokotany tokony andalo amin'ny fokotany ny taratasy avy any amin'ny tribunal hoe le huissier zany mitondra le taratasy hoe ty fitsarana roa andro mialoha fa tonga dia ity tonga dia ny polisy 7e tsy nahazo izay tsy nahazo tonga dia manao démolition iaby zareo fokotany toko loger zay fokotany sakatoko. Manao antsoavo amin'ny fitondrana mahefa raha izany ny mponina sy ireo tanora etsy ny fokotany hektara avaratra Atsinanana satria dia ilain'ny tanora ho fanabeazana sy fikolokoloana ireo zaza madinika eny amin'ny faritra iva iny ity kianja ity. Tsika miresaka teti-bola ny fangalana hetra fa maninona ka nareo député no tsy mirapele à l'ordre kely an'le zavatra tokony ataony nareo nge mbola eo nareo nge zao tsy niravana le assemblée nationale anjaranareo nge zany zao no mirapele à l'ordre ny tokony ataony fanavozana régime transitoire io normalement io tokony mikarakara fifidianana fa tsy manao fampandrosoana raha ohatra ka te hanao fampandrosoana io dia miandry fifidianana manaraka dia nefa koa misy ny fitsipika hoe zay mitondra ao anatin'ny transition raha ny tokony ho izy tsy mahazo mirotsaka anaty fifidianana tadio zay dia apitao any amin'ny namana any amin'ny assemblée nationale fa zany no tokony hidivanareo raha izay faharoa manarakaraka an'izay za te hiteny 2 milliards ozytsika no tsy ampy ao anatin'le compte-mbola amin'le TVM asory le TVM ajanona hatramin'le taxe amin'ny friperie oui asory ao amin'ny fonds spéciaux amin'ny PRRM io ina ny zarazarana vola eran'ny tanàna c'est pas sa responsabilité tsy tokony mizara vola etsy sy eroa izy zao fanofanana ny chef fokotany hiatrika fifidianana madio zao no tokony atao.